Resaka tsy fandripahalimana zandaro iray sy kolonely iray izay efa misotro ronono no maty tamin'iny herinandro iny araky ny vaovao miele tamozon'eritserasera Facebook hatrany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dindro ny milaky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny eo amin'ny resaka tsy fandripahalemana no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity ndao ary ho arahantsika izany rehetra izany. Lehilahy roa hitan'olona ny fampisangisangy ny 20 jona lasa teo iny tany Ankidzandava Ambohimandroso commune Antsinainikely distrikany Mainty Rano iny tampoka teo ny anjerany iray ary lasa nandositra ny iray. Hay nivadika tsindronantsy ilay sangisangy voateo ankio sy nitakibana via ilay nianjery io noentana tany amin'ny hôpitaly fa tsy tanany ainy. Ny ampitson'io notrateaky ny zandary ilay tovolahy 70 taona izay tompon'antoka niaraka tamin'ilay antsy tamin'ny 20 jona hatrany. Izao tovolahy roa niara nisotro ny aliny 20 jona lasa teo tany Befotaka Nord. Ny famaliteny amin'ny arabe izy ireo raha ny nambarany manam-pahefana. Namaky tavangy dabiera teny an-tanany ilay lehilahy iray izay 40 taona nitsondrominy teo amin'ny fony avy hatrany ilay iray ka tsy nahatsiaro tena. Namoy ny ainy ity farany na noezaha na novonjena tamin'ny hôpitaly aza. Efa eo am-pelantanany zandarmo ny navandoza amin'ity raharaha ity. Sefo zapy ao amin'ny commune Miary Lamity distrikany Sakara maty nisy namono. Ny larobia lasa teo no hita tao an-tranony ihany ao Ankilivary Sakara Hot ny vata mangatsikany. Mipetra drery izy io. Ny 20 jona no nanomboka tsy nahatazana azy sy ny mpiaramonina teny an-toerana. Tamin'iny herinandro iny dia miahiahy ireo manodidina raha nahare fofona maimbo avy ao an-trano izay mihidy avy ety ivelany. Rehefa nizany zavaniseho ireo manam-pahefana dia vatana efa tsy misaina intsony ny osondra no tao an-trano. Von'olona no nitranga ka nanokatra fa nadiadina avy hatrany ny mpitandro ny filaminana any an-toerana any. Ndao ihany koa ho resahantsika ity tranga ity fa maro no mifandrivatra. Araky ny vaovao avy amin'ny manam-pahefana dia zandary iray no naratra tamin'ny 20 jona teo tany Antsahavola Amparafaravola. Nisy fampisehoana nataon'ny mpanakanto tamin'io andro fety io. Raha niresaka tamina vehivavy iray ilay zandary dia nisy nikapoka tavangy tampoka avy any aoriana ny valaraniny. Nahita izany ireo zandary hafa nitandro ny filaminana dia niditra antsehatra nifanindrana tamin'ireo izay namely. Naratra nandritra izany ny lehilahy roa izay fantatra fa avy ao maro tampona Amparafaravola. Efa samy notsaboina daholo izy ireo na ilay zandary voalaza fa voavely tavoangy na ireo sivily anankiroa izay naratra. Nilaza kosa ny havan'ireo sivily fa nisy vehivavy talohan'ireo roa lahy ireo. Rehefa mandeha ny mozika dia nangataka ny aranandihy izy ireo. Tsy nahatanty izany ilay zandary ka tonga nanosika na raha natotondry. Rehefa nahita an'izay ilay namana sasany dia nanavotra azy sy nandamina. Tsy tia lala intsony ireo zandary sady tsy nihaina akory fa tonga dia nilako vodibasy sy ny karazana. Tsy vitany izany fa mbola nodaroana hatrany tsy ankijanona ilay olona ka mangataka ny hanaovana famotorana araka izany ny tompony ireo havana izay sivily izay naratra nandritra io lanonana io. Loza mifamoivoizana olona 5 no namoy ny ainy nandritra ny loza mifamoivoizana nahazo ny camion iray ny alarobia lasa teo tao Sakasoa Andremora distrikany Akora. Mamo ny mpamily lasa nitsoaka izy rehefa niseho ny loza. Misy camion iray hafa izay simba mijanona teo amin'ny lalana io. Efa nanomboka iray volana mahery izay. Asina lalana mivily araka izany mba ho afa mandeha ny fiara hafa. Teo amin'ny lalana mivily io mihitsy no tsy nahatazona familiana ilay camion nandalo ka nivadika nanindry ilay fiarabe izay simba teo amin'ny toerana io. Mpitondra eladrano moa ireo camion mpandeha amin'io lalana io. Ity tradoza ity dia nitondra eladrano 20 taona. Maty voatsindry tao ireo olona 5 izay mpandeha avokoa. 7 hafa naratra mafy vokatrizay loza izay. Midika izany fa noho ny tandrevaka izay nataon'ny mpamily no nahatonga an'ity loza ity satria efa fantatrao ianao fa mamo dia mbola mandeha mitondra fiarabe ihany.
na ny olona tsy mamo aza indraindray mampididoza indrindra fa ianao zay tena mamo ka ahoana no tsy hitera-doza tahaka an'izao ny fiara izay hoentinao no nihitrakitraka izay nataonao sy ny tsy fitandremanao a dia lasa mampididoza sy mahafaty ny hafa. Zandary mpianadrara iray Ramenjar San Roland namoy ny ainy nisy namono tany Fenerivobe tamin'iny herinandro iny. Nitandro filaminana nandritra ny fety izy io sy ireo namany satria nisy podium tao amin'ny commune io. Nisy zatovoniady izay narahana tsinjonantsy tsy lavitra ilay lanonana. Nosamborin'ireo zandary ilay nanindronantsy eny an-dalana mitondry olona io ho any amin'ny brigady ireo zandary ireo no nisy lehilahy efatra nipoitra tampoka avy tao amin'ny maizina nanafika azy ireo avy hatrany. Voakapoka famaky teo amin'ny lohany ity zandary izay mpianadrara ity. Nandositra daholo ireo olon-dratsy sy ilay nanindronantsy saika hoentina tany amin'ny brigady. Teny an-dalana tanatin'ny fiara mpitondra marary ny CACRD Fenerivobe hihazo any CACRD Tsiromandidy ity zandary naratra mafy ity no nindaosy ny fahafatesana. Mbola mikaroka ireo navandoza ny zandarmaria any an-toerana amin'izao fotoana izao ka dia mirary finoana feno ho ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo zao. Enganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Mbola ao anatin'ny vonolona trany kolonely zandary nisotro ronono sy ny vadiny ary lehilahy iray izay tsy fantatra ny mbomba azy hita faty tao anaty trano iray manamorona lalam-pirenena RN 11A iny ao amin'ny commune Sahamatevina distrikan'ny Vatomandry tamin'iny andro ny afako malomaraina iny. Ny 24 Jona no efa nikaroka azy ny zandarmaria rehefa nampandre ny havan'izy mivady fa tsy azo antso mihitsy ireo kanefa lasa nakany Vatomandry hijery ny fananana. Fofona maimbo sy lalitra mitangorona tamin'ilay trano no nanaitra ny manodidina. Rehefa nosokafana ny trano dia vata mangatsikana izy telo no tao anatin'io trano io. Nanokatra famotorana lalina ny zandarmaria manoloana an'ity trangana famonoan'olona tany an-toerana ity amin'izao fotoana izao ka dia mirary finoana feno ho ny fianakaviana manamanjo hatrany amin'izay loza nahazo ny havan'izy ireo zay. Enganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Midika izany fa tena mafy ny resaka tsy fandriampahalemana amin'izao fotoana izao. Na dia efa hita manao ezaka aza ny zandarmaria sy ny mpitandron'ny filaminana izay manao aintso zavatra mba hiadina amin'izay asan'jiolahy sy ny resaka tsy fandriampahalemana indrindra fa novon'olona mahatsiravana etseroa izay dia mbola hita fa sarotra ny hamehany izany amin'izao fotoana izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny video antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.